Ary maranantsika ny fotoana amin'ny ity ariva ity dia ny lalaon'ny fankalazana ny taonjobilin'ny Amit izay notanterahana nandritra ny roa andro tetsy amin'ny kianjan'ny SK Antanimena. 15 eo ireo orinasa mandray anjara amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena jeu corporatif interentreprise izay karakarain'ny Amit ary tanterahana etsy amin'ny SK Antanimena manomboka androany. Tafiditra anatin'ireo hetsika samihafa entina hanamariana ny 510 taona nijoroan'ny Amit izany. Ny hetsika androany ity zany hetsika ara-panatanjahantena hanasana ny orinasa mpikambana ao amin'ny Amit rehetra. Izany hoe izy ity ao anatin'ny fankalazana ny 510 taona nisin'ny Amit. Ny ao anatin'izay fankalazana ny 510 taona izay dia natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana. Dia avy eo nisy ny fananganana ny centre de diagnostic izay mbola andalana izy amin'izao fotoana izao. Dia ity ny hetsika manaraka, dia manaraka n'ity moa zany ao anatin'ilay fankalazana ihany dia isy hetsika ara-sosialy ho ataon'ny Amit dia ho fananana amina mpiara-misakafo miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Taranja efatra no ifaninanana ao anatin'izany jeu corporatif karakarain'ny Amit izany dia ny foot 7, ny basket, ny volley ary ny pétanque. Androany no nitanterahana ny fifantsanana ary raha pitsy kosa ny lalao manasa-dalana sy ny famaranana. Loka roa isaky ny taranja no zaraina amin'izany. Dia iny fanadihadiana ny tompolasy tompoko vavy no ametrahana ny veloma mandram-piaona ho amin'ny heriny an'ito izao indray sorana betsaka ianao tany atokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Ampahafantarina anao ao anatin'ny vaovaon'ny MATV rahampitso sy ao anatin'ny gazety malaza ny vokatry ny mpandresy tamin'ny lalao mahery satria ny lalao famaranana dia mbola androany alina ka dia 8 eo zany izay mpandresy amin'ny lalao midôla mondial izay nikarakarain'ny vondrona MATV tamin'ny alalan'ny fandaharana mahery dia metraka ny veloma ary mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma to.